Zoma fa 7 volana Desambra 2024 ny fotoana ny fampahalalam-baovao eto amin'ny MBS miaraba tompoko eo amin'ny vaovao mikasika ny fampelezan-kevitra avy hatrany no entintsika hanokafana ny vaovao amin'ny androany mitohy hatrany ny fitetezam-paritra izay totosain'ny kandida Marc Ravalomanana Ambanja, Ambilobe, Port-Berger, Antsohi ary Mahajanga no nandalovany raha antsika avy hatrany ary aloha ny fitsidiana nataony tany Antsohi. Tamin'ny sivy raha paritaka anao le basy nentina nanimana-panjakana mandraka zao mbola tsy voavendrareo. Izay no mahatonga an'io tsy fandripalemana misy eto Madagasikara io. Satria nahoana mahatonga izany? Zareo izay nanome le fitaovam-piadiana milaza hoe avereny basy. Zareo nahazo le fitaovam-piadiana milaza hoe kinareo raha maka fanjakana ankely tsy aveninay. Dia lasa nataon'ireo fitaovana fitadiavam-bola iny. Nataon'ireo izay nampanofaina azy. Nentinareo netraketraka. Maninona no miteny an'izany eto Antsohi? Miteny an'izany aminareo eto amin'ity renivohitry Sofia ty satria tsy androso noviany Madagasikara raha tsy amin'ny fomba demokratika ny fandehan'ny fangalana ny fitondrana. Dia eo raha mandeha izy hoy aminareo hoe anankiroa ihany kandida lany. Dia io zany laharana 520 za io. Dia faharoa le sary manao lalana sy ny tim io le mpanangantsika fa tsy mpandava. Ty eo avady eo mbola mijoro tsara mbola vonina eto zay sy ny dia zao no ataoko aminareo mahatoky avoakany Antsohi sy ny aty amin'ny Sofia fanampy aho. Mahatoky anareo satria nahoana misy zanakareo avy aty izay tena manampy be dia be reo be ny tanànareo. Misy be dia be reo olom-boafidy reo toy ny député. Noho izany tsy mahatahotra sika fa ifanandrana sy ny naongana. Tsisy mamenatrana kely ary tsisy mampatahotra zany satria zay misy. Adinareo zany ka nahoana ny resahana hoe mana ratsy. Tsy mana ratsy fa tsy hoeto amin'ity firenena ity mihitsy fanjakana hitondra zany. Tsisy andeha ary tsy andeha mandrakizay zany eto. Dia zao nataontsika. Zay mahatonga iny hoe mpanangana isika fa tsy mpandrava. Amerina amin'ny lolony indray isika. Ny fiaina mivoaka malagasy. Ho avy amboaritsika aloha ny lalana. Ho vita tsara ny lalana rehetra eto Madagasikara. Ty lalana Antsohi makany Diego. Tena efa simba be avy any Ambanja io Ambilobe Ambanja. Avy any zay eo. Tena tsy azo tsy hitatso izay resahana azy. Tsy maintsy amboarina indray lalana izay ndravandrareo. Ary izy nandrava tsy hoe lalam-pandrenana ihany ndravany fa ndravany hatramin'ny lalana, ndravany hatramin'ny trano ndravany. Rava ambany ny fiarahamonina satria lasa tsy mifankahazo na ilay tokantrano ary. Lasa ny fizarazarana eto Madagasikara. Miteny an'izany misy miteny sao dia masika loatra tsy masika ny teny fa zavatra marina foana. Dia zao no tiako resahana aminareo ary voakany Antsohi. Ianareo mijery io fantatrareo matotonga aty amin'izao fotoana izao sady mahalala no mahay ary no mahavita azy. Dia zao ary tonga fifidianana mahatoky anareo fa hifidianareo laharana fa 520. Bravo! Ary efa lany eo dia ny voalohany eto antsika aloha tsy maintsy atao tsy matahotra amin'ireny tsika matahotra nareo. Bravo! Ka dia zay no tiako resahana anareo ary zay no tiako atao hoe mivantana mihitsy. Tsy maintsy amalalana voaka malagasy ny marina. Tsy azo atao tsony manaikinaiky fotsiny dia efa avy eo nefa zavatra hafa natao fa lasaina marina. Rehefa io marina dia io marina mijoro amin'ny fahamarinana. Dia zao no tena zavatra nitranga amin'izao fotoana izao. Anontany sy ametra-panontaniana anay ny vondrona afrikana, vondrona eropeana ary vondrona amerikana. Ny amerikana zany ho avy eo. Dia ametraka fanontaniana any koa izy. Dia fanontaniana ho apetrana dia zao hoe ahoana ny fahavononanareo tsara hiatrika ny fifidianana. Tena vonona ho izahay
satria 7 taona angarangidina no nendrasako ny fividianana io 7 taona angarangidina nareo koa pare amizao 7 taona nandrasantsika ny fividianana io nandeha ny fividianana tamin'ny 3 Solarivo 3 Solarivo dia raiky tanay le nini mbola tsy afaka mitraka ihany zao fa tena wiwi amizay fa tena vonitsika alohan'io ka dia zay zany a hoy iaho hoe ry vahoakany Antsohihy ry Sofia Ray Manontolo ry vahoaka gasy rehetra tena zava-dehibe io fividianana io ka tongava mifidy daholo ianareo ary eo nahitana tsara hoe ifidiny izy tsika ividiny tena manaraka ny ara-dalàna hoe sa ifidy andreo mpanonga-panjakana anjaranareo safidy fahatsalahy nefa milaza fotsiny dia zao hoe mpanangana isika fa tsy mpandrava anareo manaraka eto mazava tsara zay raha misy azo nyresana resao raha misy nilaza ny tsy fanonganam-panjakana kanao anarytsika nyvoasazy 5 taona anao tsy afaka nanalika an'ireny fivolimbe raisam-pireneny reny natany New York natany Addis Abeba natany Bruxelles nahoana ary anao tsisy président na anankiray ara 10 taona tsisy le fanalika taminao natany Afrika ary dia titeny aminareo aho hoe tsy azo fafana eto an-tantaran'ity Madagasikara ty reny fa misaotra an'Andriamanitra fa izy mahay mandahatra fa tonga fotoana visasizy ny fanandroneo amin'ny 7 ny volana Desambra zany io fividianana io ka dia manantena mino ah fa momba antsika mandrakariva Andriamanitra satria isika niezaka namono teny mba hanao izay avitana ny lalana hanatsarana ny fiaina malagasy fa zareo tonga dia nandrava nanapotika naka ny fahefana hampanakaraina azy vetivety nanao fanambarana ihany koa androany ny lehiben'ny délégué-ny mpivarotra eny amin'ny tsenan'Andrianjaka Isotry fa hanohana sy hampandany ny candidat larana 520 ny vahoaka eny amin'ny faritra ivahiny amin'ny fihodinana 2 antony maro moa no mahatonga azy ireo hanohana hatramin'ny farany ny candidat Marc Ravalomanana varahantsika avy hatrany makasika izay tateriny Noro Fitiavana sy Rivo Rajaonarivelo. Sy lahatra tanteraka tamin'ny asa vita ny filoha Marc Ravalomanana tamin'ny fotoana nitondrany ny vahoaka monina eny amin'ny faritra Iva Isotry Andranomanalina Manaritsoa no amafisiny lehiben'ny délégué-ny mpivarotra fa niantraika avantana tamin'ny ativilan'ny vahoaka ny programana asa ny candidat laharana 520 tamin'ny fotoana nitondrany voalaza fa mbola milamina ny fiainan'ny mponina tamin'izany fotoana teo amin'ny sehatra maro fandriam-pahalemana fanabeazana fahasalamana izay mampijaly ny vahoaka amin'izao zany ino fa tamin'ireny taona 7 reny raha tsy nisy ny zavatra mitranga teto amin'ny firenena dia mifanovana-panjakana reny maninona moa tenenina zany tsy mamena zany fa zavatra mitranga zany teny efa lasa lavitra ty firenentsika ty satria efa misandratra efa niainga ny arikarena fo be ny olona rehetra natoky atsika na teo amin'ny sehatra iraisam-pirenena na tako amin'ny sehatra anatiny fa nisy an'iny zavatra mitranga iny dia fa tsika lasa tao anaty fantrana mangitsokitsika ary profy ty tena tiako tenena tsika avy any anaty crise tamin'ny 2001-2002 reny ainy Marc Ravalomanana nampandroso aingana n'ity firenena ty no amafisy ny vahoaka tao an-toerana fa ny laharana 520 ihany no antenan'izy ireo anarana ny firenena fa nanentana ny rehetra kosa izy ireo ifidy ny candidat Marc Ravalomanana amin'ny fifidianana fihodinana 2 ka mba manentana antsika zany ifidy amin'ny dada tsy mba manavakavaka olona fa tia mifangaro dada ka mba manentana anareo zany zay ifidy amin'ny dada dia miverina amin'ny lony indray fa andriam-pahalemana raha lany dada dia manentana ny tanora rehetra mba ifidy ny dada fa io ny hoavintsika ankizy ireo aoly ireo dada ihany itsika manentana antsika mponina ety Andramanalina Isotry sy manodidina zany mba ifidy any dada satria izy betsaka ny zava-bitany tety amintsika fa hoantsika vahoaka madinika vahoaka mba tsy arebirebiny sy hotambatambazany olona vola atsika manentana antsika vahoaka malagasy na ifidy any dada numéro 25 satria izy ihany ny afaka tampavoaka antsika amin'ity crise lava reny ty dia manentana antsika ifidy azy tsisy afatra izy ihany ny avoaka antsika amin'ity crise ty zay dia fidy io dada
ankoatra izay tsy nifokotany sotry nandrano manalina manary-tsoa ihany no fantatra vavonina ny anoana ny kandida marika ravalomanana fa saika ireo mponina eny amin'ny faritra iva manerana ny boriboritany enina eto andrenivohitra araka ny fantatra androany teto isotry. Mbola makasika izay fanohanana ny kandida marika ravalomanana izay hatrany dia noporofony ireo mponina eny amin'ny faritra iva androany fa ny fanonganam-panjakana nisy teto amin'ny firenena no nampahatra azy ireo na ny sakafo hohanina azy azara raha mahita ao anatin'ny iray andro. Manoloana izany dia nisitraka sakafo maimaim-poana avy amin'ny K25 etsy amin'ny boriboritany voalohany ireo mponina miisa 407 ao anatin'ny fokotany antsalovana ankasiny maraina io. Fangatan'ireo mponina ireo manokana ity fanampiana ara-tsakafo ity raha ny fanadiadiana natao teny antoerana. Vaovao tateriny Edena Eliasy Mathieu Prancy. Efa mikiky ny ato vilany malagasy ankehitriny ny fantrana misy eto amin'ny firenena. Tsy ny fananana intsony no ritra fa na ny sakafo hohanina aza dia sarotra vao mba mahita ho arapaka ao anatin'ny ray andro. Ho an'ity rem-pianakaviana ity izao indray mandeha isan'andro no misakafo ny ankohonany noho ny tsifisina. Sakafo moa zany tena fotsiny amin'ny malagasy zany mba ihena zany mba angatanay mba ihena ny vidiny zany ny vidy sakafo satria zay zao ny tena fotsiny velomanay tena zay zao indreto zay misakafo ao anatin'ny ray andro zay zany ny sakafo hoe zanakay mianatra fa tsy misakafo rendraindray ny ampianarana satria zay tsy dia mikaramo. Manoloana izany indrindra dia ny fanometanana ireo avy ao anivony ny K25 tetsy amin'ny boriboritany voalohany. Nisy ny fanomezana sakafo ho an'ireo olona sahirana tato anatin'ny fokotany antsalovana ankasiny. Ankonana anjatony mahery no nisitraka ity fanampiana ity. Sakafo tsy mila takalony, tsy amidy mora fa zaraina maimaim-poana. Ireo olona ireo zany dia nitaraina tena ireo zany le olona tena sahirana nitaraina fa tsy misy mijery. Ary amin'izao fotoana izao nanantona anay daholo ireo olona ireo hoe mba ameo sakafo izahay. Tsy sakafo masaka nomena anazy fa sakafo manta, misy vary, misy paty, misy menaka menandreo olona ireo. Mety tsy havita isan'andro fa mba fifaliam-po androany nomena anazy dia mba mihinana aloha izy androany mbola misy hohanina rapitso dia ho hita eo indray moa zany fa dia zay fanojo tsara any amin'le slogan data hoe ame sakafo ny vahoaka malagasy. Dia misantatra an'izany zay androany satria tena mitaraina ny olona fangatahany olona ny tanterahanay androany zany. Ty androany ty zao olona 4,740 fokotany anankiray io. Tsapan'ireto fianakaviana nisitraka fanampina ireto ny fahasahiranan'izy ireo ankehitriny. Mbola hafa ihany ny tamin'ny fotoam-pitondran'ny kandida marika ravalomanana ho hiatrany ireo fianakaviana monina ety amin'ny faritra iva ireto. Noporofony izy ireo fa ny fanonganam-panjakana no nampahantra azy ireo toy izao. Raha tsy nisy ny fanonganam-panjakana efa lasa lavitra be ny vahoaka malagasy. Dia nivokatry ny fanonganam-panjakana tamin'ny 2024 nampatonga ny malagasy nitotongana lasa mitongo boromana. Koa mampatsiahy antsika vahoaka malagasy indrindra antsika ny gazy. Asika eritreretina misy fandiniana hoe ohatra ny ahoana ny fiainanao raha tsy nisy ny fanonganam-panjakana. Za olona sahirana. Zanako anankiroany tamora zay mpamelako dia nahita an'izao hoe mba fenetana ny ravalomanana zao dia mba tonga eto tompoko na mahazo na tsy mahazo satria tamin'ny andron'ny président ravalomanana nirena anazy tena natory teny Ambohitsiroatra iny mihitsy zay tamin'ny fividianana azy tamin'ny voanalohany izy ireny zanako ny tenako. Dia raha mbola isy io mbola lany dia mbola faly tompoko. Nefa no nisy ny korontana izay nataony Andry Rajoelina dia lasa nihidina dia tsy tongana mihitsy zay. Ary teo am-panomanana ny efa mba hoe nahazo vola kely mba hoe saka hividianana tany ary fa mba hoe andriandro kely fotsiny mba hividiana mba hanoratana azy indray dia lasa ravo zany tetikasa kely nahita ao an-trano zany. Noho izany zany zay ny tena nampatonga ana nitsangana ka tena nanohana mafy amin'ny aiko sy amin'ny aiko na misy t-shirt na tsisy t-shirt na misy fanomezana na tsisy fanomezana vonona lalandava zay anohana amin'ny filomarika ravalomanana hatramin'ny farany dia vonona zay anohana azy vonona zay hiara saminy hatramin'ny farany zay vahoaka madinika aty ambany tanàna mahay zany fidy fa
Marka Ravalomanana mbola tsy nampanantena pokaty atsika fa izay teniny dia nitaterahany avokoa ary na inona zavatra efa nataony anatin'izany hoe manifesto dia noho izany taterahany rehefa aza misy matahotra. Tao anatin'ny 2 taona mahery no efa nisy ny fidinana ifotony nataony candidat Marka Ravalomanana nijery ireo tena olany vahoaka any fotony. Tsy tiaritra tamin'izany fa tsy ampisakafo ny vahoaka malagasy, nona ny vahoaka malagasy. Niainga tamin'izay fidinana ifotony izay no nandrafetana ny vinanasany ao anatin'ny manifesto. Nataony lahara-pameana ny sosialim-bahoaka indrindra fa io resaka sakafo io. Tsy tetikasa ny foroporonina na nalaina tahaka avy any ivelany fa niainga teny amin'ny toerana faran'izay sahirana indrindra teto Madagasikara. Faritra isan'ny nahita tombontsoa betsaka indrindra tamin'ny fitoam-pitondrana Andriamatoa Marka Ravalomanana ny faritra Faratsio ambony dia ambony ny tany farim-piainan'ny mponina indrindra fa ireo tatsaha tamin'izany. Ankehitriny anefa dia tafiditra ao anatin'ireo faritra mahantra indrindra ity faritra ity nanomboka tamin'ny taona 2020 potika tanteraka ny fiainan'ireo tatsaha ho nitatitra nataon'ireo mponina avy any an-toerana. Miady mafy ny iverenan'Andriamatoa Marka Ravalomanana eo amin'ny fitondrana ireo mponina ankehitriny ary manao izay heriny ampandaniana ity candidat laharana 520 ity. Edena Eliasy, Mathieu Princy. Anisan'ireo faritra trapavoazana taoriany taona 2020 ny faritra Faratsio iny nitotongana ny farim-piainan'ny mponina izay tantsaha avokoa ny akamarony. Tsy zarizary ny asa fivelomana nanomboka teo no tsindriny ireto mponina any an-toerana ireto fa tao anatin'ny vanim-potoana ny teteza mita no nahatsapan'izy ireo izany ngidy ny fantrana izany. Io rangahy io no nanao zavatra betsaka indrindra tany amin'ny faritra misy anay. Zay zao lasa faritra mahasa indrindra no ny fatapahany fiherikarena indrindra ny vavy Berono teo amin'iny faritra iny dia lasa faritra mahandra indrindra vakina karatra ary ao anatin'ny Faratsio. Tamin'ny andron'ny président Ravalomanana na ny zanakay ary dia tsy nentohana fitaovana na azo blouson ary tsy nandoa droit tany amin'ny fianarana lafo be ohatr'izao. Zay tatsaha tany betsaka no nahazo tombontsoa tamin'ny PSDR zay nataony ary io lalana atao io dia lalana tamin'ny programa nataon'ny président Ravalomanana. Zay koa teo dia any an-tsaha foana ny matory noho ny tsy simpadimbalema fa misy manafika foana ny tanàna. Fitondrana tetezam-bita aloha tena potika le tanàna zay tena marina. Dia teo amin'ny fitendrana teo amin'le teo tsy nisy nininana natao ohatran'ny mahoana moa stand-by ohatran'ny tsy nisy zavatra natao tany. Tsy mbola nisy filoana vitan'ny filoha Marka Ravalomanana tany amin'ny faritra iny ho hiatrana izy ireo. Manoloana izany nanaingany rehetra mba samy tonga saina ka hitsinjo ny taranaka any aoriany. Ity fifidianana ity no lalana tokana hamerenana indray ny filaminana sy ny fandrosoana eto amin'ny firenena amin'ny alalan'ny candidat Marka Ravalomanana. Ary dia andraisina andraikitra ho averiko ny miteny amin'ireo olona any an-tanàna zany any ambanivohitra rehetra any amin'izay tsy tonga ny fiara moa zany fa raisina andraikitra zay zanaka Faratsio ny miteny ny manambara ny milaza ny amin'ny fianakaviana ny amin'ny namana ny amin'ireo piraimonina rehetrarehetra hoe fotoana zao andaotsika androtsaka ny laharana 520 président Ravalomanana Marka fa izy no fantatritsika fa nahavita ary mbola havita mihoatra no izay eritreretintsika ary. Tsy maty ao an-tsain'ny malagasy ny ngidy ny takaitrana velona ny fanonganam-panjakana saingy tsy voafafa ihany koa ireo tombontsoa marobe nositrahan'izy ireo tamin'Andriamatoa Marka Ravalomanana nandritra ny fitoam-pitondrany antony nanosika azy ireo hampandany indray ity candidat laharana 520 ity. Manodidina ny fifidianana taorian'ny fitsirihana ireo logiciel ny CENI ao anatin'ity fifidianana fiodinana faharoa ity dia nisy ny tatitra momba izany androany. Amin'ny ankapobeny dia azo ampiasaina ary voary tsara ireo logiciel ireo ka tsy misy tokony atahorana amin'ny mety hosopatra na ny fifandosona misy ao anatin'ny voka-pifidianana ho hiatrany avy eo anivo ny CENI nandray anjara tamin'ity fitsirihana ity ihany koa ireo solotena ny candidat izay nijery fotsiny ny fomba fampiasana ilay logiciel amin'ny ankapobeny. Raha tsika vetrany ary ny makasika izay.
nanome tokony avy eo anivo ny seni fa azo ampiasaina tsara hiatrehana ny fifidianana fiodinana faharoa ny logiciel izay efa nampiasainy tamin'ny fiodinana voalohany taoriny ny fitsiriana nataon'ireo manam-pahaizana momba ny informatika ireo mpanara-masy ny fifidianana ireo fiarahamonimpirenena ary ny solitenan'ny kandida no nahafantarana izany efa voaharo tsara ity logiciel ity ary ampifandraisinao avokoa ireo voka-pifidianana miainga ao amin'ny birao fandatsaham-bato hatrany amin'ny SRMV. Amin'ny lafiny ara-teknika tsy maintsy ho atao raha sécurisation moa zany tsy maintsy ho atao raha ohatra mbola misy fanatsarana tokony atao fiabilité zay nifisaiko teo ny fampiasana sy fanatsarana ny matériel ampiasaina zany rehetrarehetra zany dia azo lazaina fa tsy misy topika ny anatanterahany seni azy hoentina moa zany ny permanent ny seni raha teo fanatanterahana azy raha tsy ivina dia ny alarbilasa teo no natao ity fitsiriana ity ho an'ny solitena ny kandida dia fitsiriana amin'ny akabeany natao izany hoe tsy misy fikitihana ireo logiciel ampiasainy ny anay zany a ny andraikitrinay solitena ny kandida tamin'ity asa ty dia hoe mijery fotsiny amin'ny akabeny ny fonctionnalité ny logiciel tsy haiko madika azy amin'ny teny malagasy malatsiny fa mijery ny fonctionnalité zay fa zay tsy niditra ao anatiny hoe manahoana ny ao anatiny tsy naudit zany izay fa ny expert international nanao ny audit dia izay nijery fotsiny manahoana fampiasana logiciel ahoana ny fampiasan'ny olona rehefa mandray voka-pifidianana izy dia ahoana ny traitement izy amin'ny akabeny zany fa izay tsy afaka kosa nijery ny tena atiny le logiciel zany hoe tena fiable araka ny teny expert international hoe ny teny hoe fiable fa izay tsy ananana an'izay accès zay dia tsy teny zay tena fiable 100% satria tsy izay kosa aloha nanao an'ilay izy fa apetraka amin'ny zareo expert international zay nanao anazy ny an'tahaka izany koa sécurité réseau satria misy données mialavana amin'ny CNV makaty amin'ny central dia tsy azonay tsy hitanay zany nanao ny auditin'le sécurité fa ino zany zay zany le transmission na données fotsiny mialavany fa ny expert international koa teo ny teny hoe misy audit na sécurité nataony tsy afaka teny aloha zay teny hoe afa-po satria raha ny fanirinay dia hoe zay mihitsy niaraka anao audit ale logiciel sécurité satria zay expert daholo ihany koa fa napetraka zay moa zany le fandaminana zay manaja fandaminana dia hoe napetraka amin'ny reo expert international zany dia iny résultat navoakany dia iny rahantsika madriana moa fa ny PNUD sy ny firenena mikambana no nangataka ny anaovana ity fitsiriana na ny audit ity indray mba hisorohana ny mety ahiahany kandida rotonta sy ireo mpanohana azy mbola mitohy-trano kosa ny fanatsarana ara-pitaovana eo anivo ny seni mba ahafahana mikirakira ny voka-pifidianana ao anatin'ny filaminana sy ny fahamarinana tanteraka. Mbavao hafa kosa indray tsy manara-dalàna fikirakirana ireo fitoriana mikasika an'Andriamatoa Mbola Rajona hoy ny mpisolo vavazy Androany hetsakilan'izay tsy voaharo ny zony fiarovana ao anatin'ity raharaha ity ao ihany koa ny fivoizana vaovao tsy marina sy ny famoahana ireo karazana tsy ambaratelo manany mety sy ny ambadika politika ao anatin'izao raharaha izao izy ireo ho hiatrany ny mpisolo vavazy Androany nandritry ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety. Tsy manara-dalàna ny dingana rehetra narahana tamin'ny raharaha fitorinana Andriamatoa Mbola Rajona hoy ny mpisolo vavazy Androany raha tsy ivina dia nisy ny fampiatsoana azy voalohany teny anivon'ny Bianco ny fanojo tamin'io andro ihany koa nefa ny fampiatsoana azy teny amin'ny filan-kevim-panjakana izay nametrahany fitoriana ka ity farany no novonjeny mazava ho azy fa tsy tonga teny amin'ny Bianco ity mpandraraha ity tamin'io andro io nanomboka teo dia novoiziny gazety sy ny haino manjery sasany fa nitsoakany Bianco ny tenany taorin'io anefa dia nisy indray ny fampiatsoana azy indrony sesy ary tonga namaly ny antso izy ka iny afara tamin'ny fisavana ny tranony isan'ny nahagaga azy ireo sy ity mpisolo vava ity ny hoe fifandrifian-javatra ve io daty iray nampiatsony Bianco sy ny filan-kevim-panjakana azy io hetsakilan'ny ihany koa ny famoahan'ireo gazety sy ny haino manjery sasany ny dossier mbola tsy eo ampelantanan'izy ireo manahy ny amin'ny mety sy ny ambadika politika amin'izao raharaha izao izy ireo. Ny zavatra tena nazavaiko teto moa zany dia ny irrégularité de procédure isan-karazany sy ny tsy fanajana ny zony fiarovana ary indrindra ihany koa ny ataontsika hoe fivoahan'ny information izay heverina fa tokony confidentiel na secrète
amin'ny raharaha sala am'izao. Izy 13 novembre dia fanahitanana zay ataontsika hoe misy fuite d'information zay satria 13 novembre dia ny Facebook sy ny onjam-peo sy ny fahitalavitra viva no nahafantarana fa misy interdiction de sortie du territoire navoaka ny ministère ny intérieur sy ny décentralisation 13 novembre izay zavatra zay rehefa apitso sy afaka apitso moa dia voamarina tokoa le izy hoe nisy ilay décision fa ny mahagaga dia hoe fanahoana no mbola tsy voazara any amin'izay olona tokony andefasana azy akory ilay décision no efa misy mahafantatra sy mahazo sarisady tany amin'ny Facebook. Za tsy miteny hoe tsy maintsy misy ambaditra politika alao azava fa ozy izy aho hoe mampieritreritra fa sao dia misy ambaditra politika. Ny antony dia tsotra raha mahatsikaritra nareo dia ny fotoana tena nietsehany ity dossier ity nampalaza be asala amin'io dia tamin'ilay efa onono fa tsy maintsy isy deuxième tour ny fifidianana. Fitoriana roa samihafa no anenjena Andriamatombola Rajona amin'izao ary amin'ny 12 ny volana Desambra izao vao fantatra ny fitoriana faharoa. Tsara ny mampafantatra fa efa tamin'ny volana Jolay taona 17 no efa nisy nametraka fitoriana Andriamatombola Rajona tany amin'ny Bianco Tomasina saingy nangina fotsiny ny raharaha. Ny mahagaga nefa rehefa nanoana ny kandida iray ho filoham-pirenena ny tenany tamin'ny ity fividianana ity dia nifoho indray io raharaha fitoriana azy io ary izao voizina mafy izao. Mbola tsy fantatra mazavatra eto izay tena marina mikasika ity raharaha ity. Vaovao ny fahasalamana kosa no entintsika maranana ny vaovao amin'izao alina izao. Amin'izao herinandro ny fankalazana ny andro maneran-tany hiadina amin'ny tsimikaretina VIH/SIDA izao dia misy ny fitiliana maimaim-poana eny anivon'ny tobim-pahasalamana. Atao anatin'ny 3 taona izay dia tsy nitsahan'ny tompo ny olona tratra ny aretina io raha eto Madagasikara manokana dia mahatratra 403 alina ireo olona voany araka ny tatrana voaka farany raha nambarany avy eo anivon'ny BMH teny Isotry Androany. Tafakatra 403 alina ireo lavoan'ny VIH/SIDA eto Madagasikara amin'izao fotoana. Ny 100,000 ireo ihany nefa no vita fitiliana amin'izao raha ny tatitra ny voaka farany. Voalaza fa ny pampanofa vatana ny mpitsindra zava-mahadomelona no anisan'ny lasibatrio aretim-mandoza io. Raha ny antotanisa azo efa mananika ny 20,000 ny olona voan'ny sida vokatry ny fiarahan'ny lasamlahy 5,500 kosa dia vokatry ny fampanofana vatana ary 900 dia vokatry ny fitsondromana ny zava-mahadomelona. Amin'ny izao fotoana izao zany eto Madagasikara dia misy olona mitondra tsimikaretina 403 alina. Zay nisan'ny olona mitondra tsimikaretina VIH eto Madagasikara. Nefa tsika amin'izao fotoana izao mbola 100,000 ihany no vitantsika fitiliana. 100,000 vita fitiliana dika zany ireo le 9,000 ireo mbola karoantsika daholo. Tsy misy afa-tsy ny fitandreman'ny tsirairay, ny fiarahana amin'ny olon-tokana, ny fanaovana fitiliana, ny fanintanana ihany no ahafana misoroka ny tsimikaretina sida raha ny fanazavana. Ny sida izay mifindra amin'ny alalan-drasy sy ny firaisana ara-nofo tsy voaharo. Ny zavatra ataontsika zany dia tsisy afa-tsy ny fiarovan-tena ihany. Ny fiarovan-tena tena tsara indrindra aloha dia mitazona tsy manao firaisana fa tsy amina olona anankiray amin'ny firaisana ara-nofo. Amina olona ray vadinao na hovadianao. Satria rehefa mihoatra ny olona ray no iarahanao dia efa misy riska. Ny olona rehetrarehetra ny olona rehetra zany tadidio tsara fa tsisy atokisanao mihitsy fa ny olona rehetrarehetra amin'ilay mpitsabo ary amintsika rehetrarehetra dia eritreretra hoe misy tsimikaretina daholo. Ka raha ty zany ianao ka manao firaisana amin'ny olona mihoatra ny anankiray izay efa mipiaraka aminao isan'andro dia ny tsaratsara aminao alao zany ianao mampiasa kapoty mba ho fiarovana ny tenanao sy ho an'ny olona miaraka aminao. Zay ny anankiray. Faharoa tsy hoe ny aretina azo avy amin'ny firaisana ara-nofo tsy voaharo ihany ane io sida na VIH io fa io koa mifindra amin'ny alalan'ny rà.
raha ny teto amin'ny BMH manokana vehivavy miisa roa no tratriny tsy mikaretina VIH ny zoma teo saika mandidina teo amin'ny 7 taona teo izy ireo raha ny fantatra androany dia mifarana eto ny fotoanany fampahalalam-baovao amin'izao alina izao angasitrany ianao tany tokantrano nanaraka izany hatramin'ny farany dia manome fotoananao ary ho amin'ny rapisto izao indray veloma tompoko